Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Mireyare yawe, Mireyare famana nani teso. Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Ireuta kumarube, Fanu fafanye, Naminiranye, Sereta na matute, Fanu fahanye, Ireuta kumarube, Fanu fafanye, Naminiranye, Sereta na matute, Fanu fahanye, Mireyare yawe, Mireyare famana nani teso. Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Mireyare yawe, Mireyare famana nani teso. Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Falya fanumenye, Fanai mahere, Katimisha taura kwe, Usundi yakwe, Falha famene, Fanai mahere, Katimisha taura kwe, Usundi yakwe, Mireyare yawe, Mireyare famana nani teso. Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Chimisi atakureyare, Chimisi atakureyare, afate sowe. Misi ya to creare, Misi ya to creare, Afate sowe. Tisonu atompu, Izilatifu, Tisonu tumpu, Aniu, Manaksai, Tisa no topu, Islati fukwe, Tisa no tupu, Amiu, Mireyare yawe, Mireyare famana nani teso. Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Mireyare yawe, Mireyare famana nani teso. Satsmenate, Ituru babu meluntubu. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra nanaraka n'iny hira iny izay mitondra ny lohateny hoe mirehare fa manana an' Jesosy. Izany koa ny rahalasy-ranabavy voalohany indrindra dia tononona amintsika ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra hamelona antsika tsiraray avy. Saorana koa Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra satria raha tsy ny fahatsaràn'Andriamanitra tamintsika dia tsy toy izao isika. Ary eto ihany koa dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady mbola manome anasehatra ao anatin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra zao. Tena fotoana manitra eto vanity satria tsy za rery moa zany no eto fa misy olona invité ho asaiko eto hiaraka amintsika anatin'ny tena ity mba tena hoe ampahery antsika tsiraray avy anatin'izao fotoana izao. Ary tiako mihitsy ianao tena hoe hiara-haba amin'ny tsiraray avy izay manaraka an'izao fotoana izao. Ary mino fa tena hoe fotoana androany, tena fotoana sarobidy, tena hoe tsy mifaty antoka ianao
tena hoe anompo an'andriamanitra akalazan'andriamanitra am'izao fotoana zao tsika dia akalazan'andriamanitra ao anatin'ny fankalazantsika an'andriamanitra nefa dia mbola manentana atsika mba tena hoe izarany live satria zava-dehibe indrindra ny ty fotoanandroany ity zay mila fa misy olona any ambadika any mila fampahirezana mila fananganana ny fiainany dia amin'ny alalanao io dia misy olona marobe indray eto hotahin'andriamanitra amin'ny alalanao amen misy olona marobe ihany koa ny tsangana amin'ny alalany partagenao an'io live io ao anatin'ity fotoanandroany ity amin'izao volan'ny rariny zao moa raha lasa ranovavy zay ny teny mpaminanena ato anatin'ny fiangonana dia mino fa isy rariny be dehibe ao ataon'andriamanitra fiainanao ary ianao rehefa nandray zany rariny avy amin'andriamanitra zany dia hitandrina zany ianao eo voninahitr'andriamanitra izany ka ao anatin'ity live ity dia misy thème zay entiko amintsika tsiraray avy zay mitondra lohateny hoe any amin'ny fiaterana amin'andriamanitra mpamonjy amen fiaterana amin'andriamanitra mpamonjy raha izalo zao eto anaty zao fotoana zao dia tena hoe tsapako hoe andriamanitra dia mavita ny zavatra rehetra andriamanitra fa tsy fantatro any ambadika any mety misy olona miatrika zavatra sarotra ao anatin'ny fiainana mety misy olona tena hoe manana ady tena lalovana tena goavana be tsy ahitana solution tena hoe mandalo aretina maro isan-karazana fa ao anatin'izao fotoana mba avaka androany zao dia hikasika anao eto andriamanitra ao anatin'izao fotoana zao dia hikasika aretra mitseratra ny fiainanao andriamanitra amen amin'izao fotoana zao tsika dia ndeha hivavaka dia tsika kalazan'andriamanitra tsy ataontsika fahazarana fotsiny hoe mivavaka voalohany mivavaka faharoa fatelo faefatra sy ny sisa zay efa atao eto fa ndeha tena hoe ndretaetan'andriamanitra tsika andeha tsika tena hoe hivavaka tena hoe anatina ny fiandrianan'andriamanitra zay tena goavana zay manome atsika ny fanantenana zay manome atsika ny zavatra ilaitsika ka anjaranao dia tena hoe okny fatoka angatao ny fanamasin'andriamanitra raha ohatra ka tsapanao tena hoe misy hevitra mampisaraka anao amin'andriamanitra androany dia mitenena hoe tompo androany dia mandraka zany efitra zany ary manatona ny famonjenao dia tsarosara lasa nanavavy rehefa vita fihavanana amin'andriamanitra ianao ninona mety karazana blokazy ataon'ny fahavalo eto dia tsy anakery aminao zany satria anao fa vita fihavanana amin'andriamanitra ka amin'izao fotoana zao tsika dia manasanao hivavaka tena ataova mifono ray manontolo ny vavaka eo anatsian'andriamanitra zany akalazao andriamanitra satria andriamanitsika dia andriamanitra lehibe dia andetsika hiara hivavaka amin'izao fotoana izao raha io mbola makasitraka anao zay amin'ny anaran'i jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity tompo azy ahafahanay miantso ny anaranao misaotra andriamanitra satria andriamanitra lehibe ianao andriamanitra mavonjy ianao tsika tompo amin'izao volany rariny zao sorana ianao andriamanitra nandritsy nyty volany tia pidipi ireo rariny nataonao amin'ny fiainanay andriamanitra eny sorana ihany koa andriamanitra na dia ny zavatra tsy rariny azy natranga tamin'ny fiainanay satria araka ny teninao manao misorany zavatra rehetra fa zany sitrapon'andriamanitra ho anay eo amin'ny kristy jesosy dia zavatra rehetra nitranga tamin'ny fiainanay dia mihino zay fa avy aminao andriamanitra ary fihevitrao tsy hoe hitondra loza fa hitondra fiadanana nitranga reny zavatra reny andriamanitra mba hitondra fiainana ao anay nitranga reny zavatra reny mba hanangananao ny fiainanay tompo androany dia mangataka ny fanatrehanao eto androany atreo ny tsiraray azy anaty tokatrano manaraka nyty live ity atreo ny zanakao rehetra eny tompo ary ka fananao masina ny tena hitrantsehatra amin'izao fotoana izao ary raha misy tompo zavatra tsy mety vitanay teo anatrehanao elo ka karazana hevitra tompo dia mifona aminao zay diovy zahay amasiny zay andriamanitra mba ho tena hoe tonga zanakamo tsiraray avy ka andova fiainana andova fahasambarana andova fiadanana jesosy sotra andriamanitra satria eto ianao amin'izao fotoana izao eto ianao sy ny herinao eto ianao sy ny fahefanao eto ianao sy ny voninahitra ao mahery vaika anapaka amin'ity fotoanandroany ity misaotra tompo satria eto ianao miaraka aminay eto ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy alleloia amen amen mila fa tena vavaka tamin'ny folo ray manontolo ianao ary aza mbola tapanja ny fifandraisanao amin'andriamanitra zany andehtsika mbola tena hivavaka mbola hivavaka sika hivavaka aminay andriamanitra mpanafaka itsika izy rery any mpanafaka raha lasy ranovavy ninina mety hoe ady atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao ninina mety zavatra lalovantsika na ady ara-panahy io na ady misaina na ninina zavatra mitsanga dia ndetsika tena hivavaka eo anatrehan'andriamanitra za manana ny ady koa ianao manana ny adinao fa ndeha hitodika amin'andriamanitra aloha tsika hitodika amin'i jesosy mpanafaka izy hitodika amin'andriamanitra mpamonjy isika ary raha misy ianao amin'izao fotoana izao hoe tena hoe efa tatsy avita an'izany vavaka izany za hivavaka ho anao
ho anao zay mahery afaka mivavaka okena hivavaka ho an'ny hafa zay mandalo olana mandalo ady anatin'ny tokantrano leo fotoan'izao amin'ity volan'rarana ity a debedehibe ny olona andray fahasoavana amin'ny alala mivavaka zay ataonao be dehibe ny olona andray fiadanana amin'ny alala mivavaka zay ataonao a fa andesika leo fotoan'izao amaky ten'Andriamanitra zay hitatsika amin'ny salamo fa 9:20 a ny andiny fadimy ka hatramin'ny fafito deo vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra zay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantena ny Jehovah Andriamanina izay nanao ny lanitra sy ny tany ny ranomasina zay rehetra ao anatiny izay mitandrina fahamarinana mandrakizay izay manome rariny ho an'ny ampahoriana izay manome hanina ho an'ny noana Jehovah mamany mpifatotra amen Jehovah mamany mpifatotra manome hanina ho an'ny noana tsy fantatra hoe inona ny zavatra manona anao amin'izao fotoan'izao mety eo anaty tokantrano le tena tsisy mihitsiny mety eo anao koa noana mangetaheta amin'ny fahamarinana Jehovah meno anao androany Jehovah lampy anao androany ary tsy faty antoka ho anao ty fotoana androany ity fa ame solution voavanao anao Andriamanitra ame solution voavanao anao Andriamanitra fa ny anjaranao dia mino fa Andriamanitra mpanafa ilay Andriamanitra Jakoba hanafaka anao ka amin'izao fotoan'izao dia hivavaka amin'izao fotoan'izao a sady hivavaka ho anahy hivavaka ho anao tsika rehetra hifampivavaka eo anatrehan'Andriamanitra tsika fotoana imbonatsika amin'Andriamanitra izao fotoan'izao a dia manasanao tompoka hivavaka amin'izao fotoana izao raha eo mbola misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka tompo satria Andriamanitra lehibe ianao ilay Andriamanitra Jakoba zay namiazo ny solution rehetra nanoloana ny rahany tompo a eto zay dia manatona n'izany famonjenao zany Andriamanitra be dia be ireo olona zay manaraka nyity fotoam-bavaka ity manana ny adiny izy manana ny olana izy Andriamanitra ianao rery any vahaolana satria ny porofon'izany Jesosy dia niaritra amin'ny mafy ianao teo ambony hazo fijaliana mba hitondranay tsiraray avy fiainana satria amin'ny alalan'ny finoanay ny asa-panavotana zay ataonao Jesosy nataonao Jesosy dia hisy fiainana fananganana ho an'tsiraray avy tompo a eto dia mivavaka amin'izao fotoan'izao ho an'ny fiainako manokana ninina adana atrehako Andriamanitra ninina olana atrehako na ara-panahy Jesosy Jesosy a ianao ny tompo mifandresena Jesosy a ianao tompo vahaolana Jesosy a ianao manova ny zavatra rehetra situation ratsy rehetra iova ho tsara Andriamanitra eny dia mbola mivavaka koa ho an'ny tsiraray avy eny ao anatin'izao manaraka n'izao laivizao Andriamanitra ninina zavatra atrehan'ny tsiraray avy zay tsy ahitany vahaolana Andriamanitra androany dia vangio zao tokantrano zao androany dia vangio ny olonao tsiraray avy Jesosy malala mba hisy vahaolana ny amin'ny fiainany Jesosy a atsangana izy tompo a satria ianao ny tompo ny vahaolana ianao ny tompo ny ady rehetra ary mampandresy anay ianao Andriamanitra ao aminao ny vahaolany ady ao aminao ny vahaolany fahasana ao aminao ny vahaolany zay ilainy tsiraray avy mety eo anatin'ny fahatanjahany Jesosy a mino fa hiasa ianao mino fa ianao ilay tompony zavatra rehetra dia amezano any zanako rehetra ianao zay rehetra mampaniry ny fony zay rehetra mampangetaheta azy zay ataovy zany dada mba ho voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen amin'izao fotoan'izao a andehantsika iara-ideran'Andriamanitra andehantsika miaraka kalaza an'Andriamanitra ao anatin'ity ity dia anasa amin'izao fotoan'izao a misy ranabavo asaiko eto amin'ity androany ity a izaha fampahirezana ho antsika tsiraray avy ary efa vita ny fampahirezana zay mety ny anabavy eto a dia mbola iverina eto hivavaka ao anao hivavaka ary amin'ny tsodrano anao satria ilay Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra tompony vahaolana rehetra izy Andriamanitra manomeza zavatra ilaintsika izy fa misy fahatakarana zay ho alefan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny meloha zany fampahirezana zany a dia manasanao tompoka anaraka nyity hery ity manao hoe tany mafy ny finoana amen
Fananambaraka amitsika jiaby zay mino zasy manao ny asako e veloma ndraiky izay e veloma ndraiky izay e veloma ndraiky izay kanefa Kristy fananambaraka amitsika jiaby zay mino zasy manao ny asako e veloma ndraiky izay e veloma ndraiky izay e veloma ndraiky izay miarata amitsika jiaby mba hampatomboko ny finoany tsy alazo tsy angatsiaka tsy alazo tsy angatsiaka tsy alazo tsy angatsiaka Babazagnahary nagna miarata amitsika jiaby mba hampatomboko ny finoany tsy alazo tsy angatsiaka tsy alazo tsy angatsiaka Salazu changa changa Malali Nifinongano Ama peace Fanatinanga Malali Nifinongano Ama peace Fanatinanga Tanga mafi nifinuanga Hanangana Uwafakwapi Ami burena tar Ami nizaiye Fanangana Vuni pakampana yatika jabe Alalingu ni finuanga Hama pisu ni fanatena Tana mafi ni finuanga Hanangana uwafakwabe Ami burena tar Ami nizaiye fanangana Azamange kulavuni pakampana yatika jabe Alalingu ni finuanga Hama pisu ni fanatena Alalingu ni finuanga no Hama pisu ni fanatena Azamange Alalingu finuanga no Hama pisu fanatena Azamange Alléluia. Des femmes marabatsika indray izay tena miravavy amin'ity takariva ity mankasitraka n'Andriamanitra izay voalohany indrindra ny amin'ny tombonandro tombontsoa izay omeny anay fa ny mbola mifanatry tava amintsika eto amin'ity androany ity ary manaraka izany mankasitraka indrindra ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fanasana fanomezana anay sehatra fa ny mbola mivelatra sy mirosatra ny hatrany anaty ny asa fanontona tahaka an'izao dia tonga amin'ny fotoana fampaherezantsika ifampaherezintsika amin'ity androany ity na izahay na ianao dia samy andray ifampaherezana satria ny tena marina Andriamanitra misy mampaherantsika eto amin'ny alalan'ny tena androany fa tsy hoe izahay manana faherezana anao izay koa mba mila fampaherezana tahaka antsika rehetra dia soarana sady Andriamanitra ny amin'ny fampaherezana izay ho alefany amin'ny alalan'ny telovavy eto amin'ity androany ity Menoa zany dia maky ten'Andriamanitra isika ny tiana ivoaboasina anaty fampaherezana androany dia hoe ny fianteherana amin'Andriamanitra mpamonjy
izany no tiana indray ampaherezana antsika amin'ity an'ity ijery ten'Andriamanitra indray antsika mioabolana fahatelo andiny fahadimy sy ny fahaenina oabolana fahatelo andiny fahadimy sy ny fahaenina rehefa hita dia rahantsika mamakimafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao amen. Efa haintsika loatra angamba izany ten'Andriamanitra zany fa androany mbola very indray misy dika misy ity mato averin'Andriamanitra indray androany dia hoe matoky izy an Jehova amin'ny fonao rehetra. Misy fotoantsika eo amin'ny fiainantsika rehefa mahazo ten'Andriamanitra hoe matoky an Jehova dia matoky anazy tsika amin'ny situation izay hitantsika hoe moramora fa rehefa miakatra ny voan'ilay situation ohatra hoe misarosarotra ny situation dia lasa tsy matoky an'Andriamanitra intsony fa lasa mitady solution hafa aingana lasa mitady fianteherana hafa fa hoe sarotra mitoetra raka dia lasa mitopy any amin'ny olana mitopy any amin'ny volana mitopy any amin'ny zavatra hafa ny saitsika sy ny fotsika kanefa eto Andriamanitra miteny hoe amin'ny fonareo rehetra hoe sisy matoky an'Andriamanitra na manao ahoana avy ny situation eo amafy ny zavatra mitranga dia tokony tena hoe ao anatin'ny saitsika sy ao anatin'ny fotsika voalohany Andriamanitra dia lehibe Andriamanitra dia mpamonjy Andriamanitra mahavita ny fiainantsika aza miankina amin'ny fahalalanao izy ny ten'Andriamanitra mety indraindray eo amin'ny fiainantsika dia hoe fahalalana mety hoe fahalalana olona na fahalalana anaran-javatra na fahalalana ohatran'izany no entintsika mialolalana eo amin'ny fiainana rehefa misy zavatra mitranga fa tsy manome lanja tanteraka an'Andriamanitra dia izany zavatra izany mila oventsika dia ny androany indray hoe na indraindray zany tsika izany ten'Andriamanitra izany hoe mila matoky an Jehova amin'ny fo rehetra sy miankina amin'ny fahalalana. Mety mahafantatra olona ianao mety hoe mikarakara taratasy ianao dia mety mahafantatra olona any amin'ny brahoany ohatra aoka tsy miankina amin'ny fahalalana olona tsika tsy miankina amin'ny fahalalana zavatra hafa na hoe za diplômé amin'ny zavatra io ka haiko fa tsika hiankina sy antehatra tanteraka amin'Andriamanitra manao ahoana moa zany metehatra amin'Andriamanitra zany aka exemple anankiray ianao raha misy ataontsika hoe hazo anankiray eo na poteau ohatra dia rehefa tena metehatra tanteraka amin'ny poteau io ianao ka esorina tampoka iny zavatra ianteheranao iny hoe miala tampoka iny zavatra ianteheranao no miankina aminazy fotsiny ohatra ka ialany tampoka dia menjera malava dia ohatran'izany tsika sy ianao n'Andriamanitra koa tsakatsika isan'andro isan'andro sy amin'izay rehetrarehetra ataontsika hoe raha vao miala amin'Andriamanitra eto na hoe miala tampoka amin'Andriamanitra zany dia menjera dia tahaka an'izany zao sy ianao rehefa miala tampoka amin'ny fianteherana amin'Andriamanitra tsika dia ho lavo ka mba tsy ho lavo dia ndaontsika hiantehatra tanteraka amin'Andriamanitra hiankina tanteraka ary afantatra sy atoky tanteraka fa Andriamanitra dia mahavita ny fiainantsika toy an'izany eo amin'ny andiny faina hoe maneky azy amin'ny alehanao rehetra maneky azy ozy izy manaiky anazy hoe ahoana zany hoe manaiky zany hoe izy ny mahavita azy manaiky anazy fa izy mahavita anazy mihoatra izy mahay manasitrana mihoatra ny dokotera izy mahay mampianatra mihoatra ny mpampianatra tsy hoe anao tsinitsina andrentsika reny fitaovana napetraka Andriamanitra eo satria izy Andriamanitra tsy hita maso dia nanome fitaovana izy olombelona ohatra na ray aman-dreny na namana na mpanompon'Andriamanitra hitarika atsika fa izy no ekentsika fa izy no voarany zavatra rehetra izy mahefa ny zavatra rehetrarehetra dia izy andamina ny lalantsika inona zao zavatra aliantsika amin'ny fiainantsika ty fiainantsika ty dia ohatra ny lalana anankiray mizotra ho any amin'ny mandrakizay dia io lalana izay aliantsika io amin'ny teny français izy manao hoe il aplanira votre chemin ozy izy ton chemin dia zany ty tenena hoe ahoana zany aplanira zany hoe ataony mahitsy zany ny lalana diavinao tsisy kitotony eo tsisy dodalina eo tsisy nina fa andehanao ny fiadanana amin'ny andro rehetra izay iainanao etya rehefa miankido tanteraka amin'Andriamanitra rehefa manaiky anazy amin'ny fiainanao dia izy andamina ny lalanao izy zany hoe tsisy kitotony eo tsisy vatokely ny lalanao fa tena hoe andeha mizotra tsakany sy andavana rehefa miankido tanteraka amin'Andriamanitra tsisy loza tsisy mety hoe anipyvatokely eny anipyvatokely eny amin'ny lalanao ny fahavalo anisy fandrika fa izy efa mialo lalananao hiaplanirana izy zany hoe anala zany kitotona rehetrarehetra zany izy dia anao atao arina manaraka mandeha amin'ny fifaliana mandeha amin'ny fiadanana fotsiny dia santain'Andriamanitra tompoko mety amintsika isanao manana fijoroana vavolombelona amin'izany hoe fiankinana tamin'Andriamanitra zany miankina tamin'Andriamanitra dia
izao ny zavatra niseho fa androany amin'ny fidin'Andriamanitra manokana rahavavy Josea nijoro vavolombelona mahakasika zany hoe fianteherana tamin'Andriamanitra zany dia inona vokatra zany tamin'ny fiainanao rahavavy. Sitraka rahavavy zaho moa zany nijoro vavolombelona ty androany ty ampaheranao anatin'izany toroteny no nentin'ny rahavavy teo hoe fiankinana amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tena hoe manana planina ho antsika sy anao mihitsy be da be hoe zavatra hoe entinao zavatra ohatra hoe mianjady amin'ny fiainanao fa tena Andriamanitra rehefa manatraka anazy ianao dia tena hoe manjoy ianao hatrany izy azokafany mihitsy ny lalanao ary izany ny nijoro vavolombelona ty androany ty. Misy fotoana nanao vakansa kely izay mianaka misy fotoana nandeha ivelany faritra misy dia faritra misy anay dia zay moa amin'izany amin'ilay lalana somary sady ratsy ny lalana no hoe atahorana isan'endaka dia tamin'izany fotoana izany talohan'ny alana tao an-trano dia efa mivavaka hoe tompo mangataka fiarovana avy aminao zay ianao ny anteheranay amin'ny lalana izay alehanay aoka tsy hisy sakatsakany zay fa tena hoe ianao no mitondra anay ianao no miankinanay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tonga tany amin'ilay toerana izay nandehanay mianaka izay ary indrindra moa fa tamin'izany fotoana izany dia tena faly mihitsiny fa nisy fiangonana izay tena hoe nandray anay fiangonana izay tena hoe tsy salasala nandray anay moa zany tao amin'izay fiangonana izay fa tena hitako mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra miasa ao anatin'izany fiangonana zany dia ozy aho hoe tena faly aho fa nisy an'ity fiangonana ity tamin'izao fatra izay lalovako izao tena hoe faly nanomboka tamin'izany hoe tena misy fifoazam-panahy lehibe amin'izany tanàna zany dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra ireny ihany dia manaraka izany ihany koa le hoe araka ny torindra vavy teo ihany lay hoe Andriamanitra dia manana ny lalana izay hitondrany ianao hoe lalakalehanao izy ny tenin'Andriamanitra dia izy no mitondra anao dia misy fotoana namonjy fotoam-bavaka ihany koa dia tamin'izany le hoe namonitra teny ny mpanompon'Andriamanitra hoe azo fitahiana tsy hapozinao ianao dia tamin'izany nandraisako ny tenin'Andriamanitra nandraisako izany teny ny navotry ny mpanompon'Andriamanitra izany le hoe andray fitahiana dia tena niraisiko mihitsy izany dia noho ny tonga tany an-trano amin'izay dia roandro taorianan'izay dia misy havana zany no teny anao hoe ianareo nga ohatsy izy efa nahazo ametike fizarana vola dia za tsy mahafantatra an'izany tsy mahafantatra an'izany mihitsy dia teo vao nanomboka tsapako tany an-trano tonga tany an-trano hoe Andriamanitra izany le teny navotsitra ny mpanomponao hoe misy fitahiana tsy takatry ny sainao misy fitahiana izay tena hoe tsy eritreretinao ataon'Andriamanitra aminao miterana te voninahitra ao an'Andriamanitra fa dia asoma tsara le vola dia tena hoe fitahiana izany amiko satria ny zavatra rehetra ozy izy n'Andriamanitra dia tsy hoe parazara na ohatr'izany fa Andriamanitra efa miplanifie hatrany hatrany na mbola tsy teraka teto amin'izao tontolo izao ary ianao na hoe mbola tany akibo ary ianao dia efa Andriamanitra malala izay hevitra heverana anao dia izay fijona vavolombelona izay nentita amin'ity androany ity sitraka tompo dia anentsika ao anatin'ny fampahirezana ira vavina ila atao amin'ny kaviakoty dia makasitraka antsika makasitraka anareo hatrany izay mbola jery ao anatin'izao live izao mangetaheta ny tenin'Andriamanitra tena mampahay tokoa izany fizarana sy fizona vavolombelona zany ny amin'ny fianteherana amin'Andriamanitra mpamonjy araka ny teny teo moa hoe efa nampaherantsika teo ravantsika hoe tena hoe mendrika ny atokisan'ny Andriamanitra sika satria izy eo anatrehany eo amin'ny lalantsika hoe mandamina izany datsika maky tenin'Andriamanitra anankiray Petera voalohany toko fahatelo andiny fafolo ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa na iza na izy maniry fiainana sy tahita androsoa aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa
aoka izy tady fihavanana sy anaraka azy fa ny masony tompo dia mitsinjo ny marina ary misofiny miaino ny fitarainany fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Ina moa ny diran'izany amin'ny fampaharezantsika hoe mila miantehatra isika amin'Andriamanitra mpamonjy. Efa ndraikindraiky milaza hoe mila miaro anelantsika, mila mihavana. Dikan'izany dia hoe rehefa matoky an'Andriamanitra dia mila koa tsika tena hoe mankatony teny mila tsika tena maneho mampiseho amin'ny fiainantsika fa tena hoe matoky an'izany Andriamanitra izany. Ny exemple nataony rahavavy teo moa hoe miankina am-poto mety hoe indraindray tsika mety misy zavatra mahazo atsika dia ohatrany efa hoe menjera izany ohatrany hoe tena nasy ohatrany hoe rodana daholo manodidina fa ao anatin'izany tsika dia gaga hoe ary kay tsy Andriamanitra miankitako fa hoe kay iny olona iny kay miasako iny kay ohatrany hoe misy toe-javatra na olona anankiray mety mampisokatra masitsika hoe kay tsy Andriamanitra natokisako fa ao anatin'izany dia aoka tsika tena hoe atoky tanteraka an'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha eto miteny tenin'Andriamanitra hoe aoka hiaro ny lela amin'ny ratsy ary ny molotra amin'ny teny fitaka. Io voalohany indrindra aloha dia hoe tsy finoana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia fa nisy hoe tokony fifonana aminazy izany satria matetisika hoe matoky anazy dia efa menimenina lasa tahaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany hevitra izay tsy tiany Jehova, tsy tian'Andriamanitra. Izany hoe mitovy amin'ny tsy fahatokinana izany rehefa menimena satria tsy mahandry ny fotoanany tsy tena mino koa hoe mahavita azy izy fa ohatrany hoe maneso anazy. Dia aokatsika tena hoe hiaro lelantsika, aokatsika tena hoe ao anatin'izao volan-drano izao tena hoe atokytsika fa hoe matoky Andriamanitra, hoe matoky an'Andriamanitra sika satria izy Andriamanitra indrano, izy Andriamanitra mijoro amintsika amin'ny fahamarinana. Dia ao anatin'izany tsy ny olona rehetra izay hoe zany anga matoky an'Andriamanitra fa ataoko izay ataoko fa tena hoe eto izy tena hoe mampafantatra atsika fa ahoana ozy izy hoe mitsinjo ny marina izy. Ok, ianao tena hoe eritreritra momba amin'ny fahamarinana, mitandra momba amin'ny fahamarinana, misofo miaino ny fitarainana. Izany hoe ianao raha vao manaja amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, mitandrina ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitsinjo anao izy misofo ny miaino anao. Aoka koa ianao ozy hoe nitavany tompo sy isy atezitra ny mpanao ratsy, oka ianao tsy anisan'ny mpanao ratsy, oka ianao tsy anisan'ny hoe tsy raharaha hoe asa tiako atao zara nga matoky an'Andriamanitra nefa ny ianao tsy miraharaha izay sitrapon'Andriamanitra. Dia etiko izy milaza hoe ary misofo izy miaino fitarainana ao anatin'izany fahatokiana ao an'Andriamanitra izany aoka voalohany indrindra any amin'Andriamanitra izay atokisanao ianao mitaraina voalohany indrindra ary tena hoe iainanao izy satria izy ilay mpamonjy mora azy indrindra ny Andriamanitra mpamonjy azy ateherana. Dia ao anatin'izao volan-drano izao tena hoe tonga révélation anatinao mihitsy hoe ny zavatra rehetra izay mety nakatoena an'Andriamanitra izay hoe mety any ohatrany hoe any azy ny azo rariny nefa any amin'Andriamanitra no tokony antehatra voalohany indrindra. Dia makasitraka antsika tsirairay avy miaino an'izao fampaharezana izao mino fa na dia fohy ara fotoana antsika dia efa nampaharezany tompo sahady ianao. Makasitraka indrindra tompo. Alleluia, makasitraka indrindra tokoa ny mitondra izany fampaharezana izany aminay tsiraray avy sy tena nahery izay atao anatin'ireny fampaharezana rehetra. Eto dia hivavaka ho anao manokana izay nanaraka ny tenin'Andriamanitra, ny hainy tenin'Andriamanitra. Ireny teny nafafa ireny mba tsy hoe veriverymaina ireny tenin'Andriamanitra ireny fa tena hitondra voa amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, hitondra fiainanao anao ny tenin'Andriamanitra satria rehefa Andriamanitra mandefa mpanompo ny anakiray dia misy tanjona zay. Izay tanjon'Andriamanitra zay dia mba hampiakatra ny finoantsika, hampiakatra antsika tsiraray avy ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ka hivavaka ao anao, hivavaka ao amin'ny fonao mba tena hoe tahiry izany tenin'Andriamanitra izany ao anatiny finoana masina izany ka hivavaka asika amin'izao fotoan'izao. Raha io mbola makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ity fotoana androany ity tompo
zay nafahanay nandreza ny teninao zany nentin'ireo mpanomponao ireo tompo malala zay nasaina teto dada mivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny zanako tsiraray avy mivavaka ho an'ny fonay tsiraray Andriamanitra mba hoton'ny tany lonaka tompo tena hoe nandreza ny teninao zany ho velona Andriamanitra ny finoana ao anatinay tsiraray avy satria ny finoana dia avy amin'ny alalan'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny alalan'ny tenin'i Kristy mba ho velona ny finoany tsiraray avy Andriamanitra ka niny nady atrehanay satria raha tsy amin'ny alalan'ny finoana dia tsisy azo atao azo nasitraka avy aminao Andriamanitra ninona mety fanirianao amponay ninona mety hoe fahalalana mety hanananay Andriamanitra raha vao tsy miaraka amin'ny finoana izany dia zava-poana dia mivavaka tompo ao an'ny zanako rehetra izany finoana velona ao anatinay izany ny fonay izay nandraina ny teninao zany Andriamanitra oka tena hoe ho velona soamantsara oka hitandrina zay tenina mbara teto zay Andriamanitra fa tsy andalo fotsiny ny teninao fa tena toetra homponay tsararay avy Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao zay fanapangala teny mangalatra ny teny zay nafafy dia toeriko amin'ny anaran'i Jesosy zany ny fanahy fahakiviana ny fahitana hita maso tonoko amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy anana anjara fahefana amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra reto na ny fijery amin'ny maha-olombelona zay indraindray mety mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fijery araka an'Andriamanitra dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy zany ny fahitana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny tsiraray avy ary ny fahita-pity magaga amin'izao volany lariny izao anjaka ao am-pon'ny zanako rehetra anjaka amin'ny vahoaka anao rehetra amin'izao fotoana izao eny Jesosy satria androany zay dia niona tamin'ny zavatra mamy dia ny teninao araka ny tenin'i Davida manao hoe enjeny amamy ny teninao raha nandramako toy ny tantely ka amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mivavaka ny fiainany tsiraray avy ho be dia be ny olona ahita zany fahatsarana zany zany amamina zany satria nandray ny teninao izy ireo misaotra Jesosy alleluia alleluia amen amen amin'izao fotoana izao dia hitondram-bavaka an'ity alina ity tsika eo am-pelantanan'Andriamanitra mety ianao manaraka an'izao fotoana izao mety hoe mbola andeha hiasa ianao mety misy zavatra ho ataonao andeha ho apetrakantsika amin'Andriamanitra izany satria izy rery ihany mavita ny zavatra rehetra izy rery ihany ny tompony vaolana rehetra ary afaka hiantehera afaka mandeha fanjely be dia be indray Andriamanitra mitihandroany ity ary raha anatin'ny toeram-piasana indraindray ohatra ny hoe tsy izay mahita rariny loatra amin'ny zavatra izay mety soa ataonao fa androany amin'ity volana ity vavaka mba tena hoe azo rariny ianao amin'ny asa izay ataonao azo rariny ianao ary tena hoe toromasonao tena hoe anana fiadana-po ianao anana fiadana-tsaina ary teny aminao manokana Andriamanitra amin'ity alina ity rehefa vita zay endetsika risaotra an'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity zay fotoana miavaka zay nafahantsika nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny fanompona androany ka ndetsika ary avavaka amin'izao fotoana izao raha io mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity Andriamanitra zay natsapahanay Andriamanitra fa teto ianao eny tompo malala mbola mivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny zanakao rehetra Andriamanitra anay zanay za misy anazy ninona zavatra ataony amin'ity alina ity Andriamanitra apetrako am-pelantananao ny alina ny tsiraray Andriamanitra ho feny fiadanana feny fiarovana feny voninahitra fa mera-pirata anao ny fiainany Andriamanitra Jesosy malala tahizo ireo raha miasa Andriamanitra oka isy fitahiana manaraka amin'ny asany tsiraray avy oka isy fiadanana amin'ny asany tsiraray avy Andriamanitra ary anapaka ary ahita rariny izy Andriamanitra ao anatin'ny asa mampampiasa zay misy anazy tompo malala amin'ireo olona zay napetraka eo anatrehany Andriamanitra tatany fiainan'izy ireo dada sotranao Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao koa dia mino ao Jesosy fa zay rehetra nataonao teto tompo malala dia mbola be lavitra ny zavatra hitranga amin'ny tsiraray avy ka dia sorako anao sahady ny amin'ny fanasanana ny amin'ny vahaolana ny amin'izay rehetra ataonao Andriamanitra eny fa na zavatra tsy nangatana ay Andriamanitra fantatrao fahasoany zanako rehetra dia ho ataonao zany misaotra tompo satria Andriamanitra lehibe ianao mba ho voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen soratsika n'Andriamanitra ty fotoana ity Andriamanitra ny fiadanana ny ahitahanao fahatsaran'Andriamanitra vahaolana magaga avy amin'Andriamanitra anie mombanao ry rahalahy mahery ry ranabavy mahery tahina amin'ny zavatra rehetra ianao mifalia satria miaraka amin'ny mpanjaka atsika miaraka amin'ny mpandresy isika matoky fa haina atao ny zavatra rehetra dia samy tahina daolitsika andeha hizara teny fahasoavantsika misalama fa telo ambin'ny andiny fahenina eny tokoa fahasoavana soamin-drapona anaraka atsika amin'ny andro retsaina atsika dia hitoetra atsany Jehova andro lava isika amen dia samy tahina Andriamanitra tompoko